tongotra miderany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Aokanao izany navotany Jehova dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo. Entintsika hanamboana indray izao fotoana izao dia andeha ataontsika ny hira fahavalo amby roapolo voninahitra anie. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra raina tsara indrindra izay any an-danitra, mbola misaotra anao indray izay noho ny amin'izao tombonandro izay mbola nomenao anay izao. Ankehitriny izay raha merina ny lesona izay nianaranay tamin'ny herinandro iny, ny fanahinao masina ny ampy mizara ho aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mbola mamerina indray ny fiarabana ho amintsika tsirairay avy na tratra ity Sabata ity. Ankehitriny isika dia andeha hanaraka ny tatitra maneran-tany. Amin'ireo faritra maro maneran-tany dia angamba mety tsy fantatrao fa ahitana jiosy maro any Meksika. Mivavaka ho an'ireo tokony olona tsy mbola tratra ireo ny advantista aty an-toerana. Anisan'ireo tanàna lehibe maneran-tany Meksika. Ny faritra Andrenivohitra dia ahitana mponina eo amin'ny 20 tapitrisa eo ka 5,900 monja amin'ireo no advantista. Mbola latsaky ny antsasaky ny ray isan-jato izany. Raha tokony hoe miparitaka manerana ny tanàna ireo advantista ireo dia amina toerana manokana ihany aloha no misy azy ireo. Hitanao hoe mila tetika asa manokana ny faritra sasany eto tanàna, ny faritra andrefana. Raha tantara dia tsy azo atao mihitsy ny manangana fiangonana
ao amin'io faritra io. Betsaka ny dingana fitoriana saika efa natao nandritra ny efa taona. Mahatalanjon'Andriamanitra ary tampahagaganhatrany no nitariany anay hatramin'izao. Noho ny faritra sy toerana misy anay ara-jiografia, ara-tsosialy sy ara-toekarena dia manana ny karazan'olona kendreny izahay. Ao anatin'ny fiarahamonina manana ny ampy izahay. Manana ny ampy na ara-materialy na ara-nofo ny olona manodidina anay. Fantatr'ireo membre nefa fa ilain'ny olona ihany koa ny ara-panahy, koa dia namorona evitoerana ara-kolontsaina judéo adventiste izy ireo ary manandanja tokoa amin'izy ireo ny mponina. Efa-polisan-jato ny mponina eo dia tsy ozy avokoa, ka izany no antsoina azy ihany koa indraindray hoe Tel Aviv kely. Nandritra ny fanisambahoaka tamin'ny taona 19 nahitana hoe misy olona jiosy eo amin'ny 7 sy 9 eo any Meksika. Maro amin'izy ireo no tarana groupe findramonina izay nandositra ny faninjehana nandritra 2 taonjato teo aloha. Hitanay hoe raha nitetika asa naomby tamin'ireo fiangonana efa nisy no ampiasainy dia tsy ho tratra mihitsy ny apahany iray amin'ity tanàna ity. Koa dia nanomboka ny kara ireo tetika asa rehetra izay ampiasain'ny adventiste manerana izao tontolo izao izahay. Faly tokoa satria ity toerana ity dia toerana tsy mba nahitana adventiste mihitsy na dia iray aza teo aloha. Ankehitriny dia tsy mbola ahitana fiangonana jiosy alohan'ny Meksika. Raha miroso amin'ny dingana manaraka indray ireo adventiste any Meksiko dia mila ny fanohana antsika azy ireo ambavaka satria amin'ny alalan'ny fisian'ity evitoerana ara-kolontsaina jiosy adventiste any amin'ny toerana stratejika toy izao ity dia resy lahatra tokoa izy ireo fa hanao fahagagana lehibe Andriamanitra. Misaotra noho ny fanohanana ao an-tran'ireo tetika asan'ny fiangonana adventiste manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanatitra izay atolotra ao. Melohan'ny dirantsika indray ao anatin'ny lesona isatsokajiny dia andeha ho arahantsika ny iran'ny groupe Jacqueline izay mitondra ny lohateny hoe mitenena. Emisautanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kairote nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalana kairote nyadamina itwechapechaka wampunaya irote nyadamina itwechapechaka wampunaya. Faly miarahabantsika zazapoty rehetra indray dia arabainay koa ny zaza minono arabainay ny ankizy rehetra miaraka amin'ny dadasineny. Faly be fa tonga Sabata isotra an'Andriamanitra isika dia akambana ny tanana ahondrika ny loha hiara hivavaka isika akipoko maso Jesosy zokinay misaotra anao izay efa mikarakara anay mandrakariva ianao. Saotra anao koa izay efa omenao Sabata fitsaharana dia omenao fotoana mba hianarana ny teninao. Mangataka izay mba omenao fahendrena ho zaza endry mihaino tsara makatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tantaran'ny Joasy ny anarantsika farany ndraiky izy fa tamin'ity herinandro ity dia nianatra tantara vaovao indray tsika. Iza mahay ny lohateniny? Ny mpanjaka vavy Estera, bravo! Izay indray ny tantarantsika amin'ity herinandro ity. Efa nianatra daholo fa tsy androany efa mamerina isika
eny fa raha misy tsy manana lesona dia no tsara ny tantarany Estera fa mafinaritra be mihitsy misy teny nataon'i Jesosy hoe ataontsika tsy anjera hony ao amin'ny Hébreu 7:12 atao tsy anjera hony io dia miaraka mamerina hoe isika hoe aoka aharitra ny fitiavan'ny rahalahy, aoka aharitra ny fitiavana ny rahalahy. Andao ary araka merina daholo na tsy nianatra lesona ara dia miaraka mamerina daholo manisa telo isa 2 3 aoka aharitra ny fitiavana ny rahalahy. Bravo, mahay daholo. Petraka tsara ary fa iainao tsara iain'ny tantara zany sika izao tany a Persia rakizy dia nisy tovavy kely anankiray jiosy izy fa nipetraka tany a Persia dia efa maty any dadany dia efa maty koa ny neniny, tsy manana dada sy neny intsony izy zany mampalahelo be izy tsy manana dada sy neny intsony fa dada toany no nitaiza azy tonton Mordecai, zay nitaizana azy. Tena tiany dada toa Mordecai be mihitsy ny nge Ester dia nikarakarainy tsara izy dia nampianariny atahotra an'Andriamanitra ho tia mivavaka dia nampianariny ho tsara fanahy amin'ny olona rehetra, nampianariny ho tia namana be dia be mihitsy nampianariny dada toa Mordecai any Ester. Dia zao rehefa nianatra nyzany rehetrarehetra zany Ester dia nitombo izy rakizy dia lasa vehivavy tovavy amin'izay nisy vaovao be tao an-tanàna hoe hifidy mpanjaka vaovao ny mpanjaka vaovao ny mpanjaka dia voafidy tany koa Ester mba ho anisan'ny tovavy ho fidian'ny mpanjaka ho vady. Dia nalefa tany andapa mpanjaka niaraka tamin'ireo tovavy be dia be izy rakizy dia tao izy dia nikarakarain'ny olona tao izy niomana ho iseho eo amin'ny mpanjaka. Vehivavy tsara fanahy Ester mateo tia dia zao na men'ny mpikarakara ny tovavy rehetra namana vaovao izy hikarakara anazy dia hikarakara ny sakafony dia nomena trano tsara tarehibe izy dia tadidio tsara fa ny fianakavian'Andriamanitra dia mifampikarakara foana ohatra ny dada toa Mordecai sy Ester efa nikarakarainy dada toa Mordecai tsara izy nomena nampianariny fahendrena malala fomba ho tia olona ho tia an'Andriamanitra dia tsy adin'ny Ester mihitsy izany zavatra nampianariny dada toa Mordecai izany dia izay ny ainany tany amin'ny lampam-panjaka tany. Mbola tsy voafidy ho mpanjaka vavy izy fa mbola karakalaina aloha mandritry ny herintaona miomana iseho eo amin'ny mpanjaka. Aza dino raika izy fa ny fianakavian'Andriamanitra dia mifampikarakara foana dia mifampivavaka foana dia sika koa atao trano miaraka amin'ny dada sy neny mifampikarakara mifanampy dia mifampivavaka. Dia ozy izy nitsenjerintsika teo hoe aoka aharitra ny fitiavana ny rahalahy. Aza dino izay aoka aharitra ny fitiavana ny dada sy neny, fitiavana ny zoky, fitiavana ny zandry, fitiavana ny namana. Izay indray ny fotoanantsika fa aza matitratitra fa mbola misy tantara ho an'ny ankizy koa nge mbola hiaraka hianatra lesona miaraka amin'ny ankizy tsika. Veloma daholo ary tena faly tokoa aho rakizy tafahoana aminareo indray amin'izao sabata mahafinaritra izao hiaraka mierinetiny loha-hevitra fahatelo itsika izay manao hoe tafavoaka avy tao an-tranomaizina. Ahoana tsara hoe tafavoaka avy tao an-tranomaizina. Ny andalan-teny fitadidy dia raha tsika mahita ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 andeha raha tsika manao hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona azahoantsika famonjena. Asan'ny apôstôly 4:12. Mbola tantaran'ny fiainan'ireo apôstôly ihany morakizy no resahany loha-hevitrintsika satria feno ny fanahy masina ireto apôstôly dia maro ireo olona sitrana izay vokatry ny
asan'ny fanahy masina tamin'ny alalan'izy ireo. Rehefa nahitan'izany reto mpitarika ny fiangonana jiosy ireto dia velom-pelonana ka dia nandefa an'ireto apôstôly ireto taiza reraka izy tany an-tranomaizina, tany ampigadrana izany. Ka raha tany ampigadrana izy ireo dia nandritry ny alina nafinaritra fa nandefa anjely ange Andriamanitra hanafaka an'izy ireo. Ary le anjely dia nitondra hafatra ka niteny tamin'ny apôstôly hoe mandehana manambara ny momba an'i Jesosy hatrany any amin'ny tempoly ianareo. Ka dia nakatoy izany ireto apôstôly. Ny ampitsy maraina niny morakizy dia naniraka olona mpitarika ny jiosy mba hakan'izy ireo tany an-tranomaizina. Kanefa indrisy fa tsy tany an-tranomaizina intsony ireo apôstôly fa taizany nahitany azy teny amin'ny kianjan'ny tempoly izay nitory sy nanambarany amin'i Jesosy. Dia nampanatsoana zareo indray mandeha indray ny apôstôly, ka rehefa nampanatsoana dia nirarana mafy hoe nareo aza milazalaza sy manambarambara ny amin'izany Jesosy izany intsony, tsy efa nirarana ny amin'izany ve ianareo? Dia ahoana hozy izy ianao ny falitenireto apôstôly? Hozy izy hoe Andriamanitra no tsy maintsy akatoavinay. Eny tokoa rakizy, ny fidiny tian'i Jesosy sy ho naman'i Jesosy manokana ireto apôstôly reto rehefa nianatra momba an'i Jesosy. Ianao koa re efa nianatra momba an'i Jesosy angentsika isa re no fidinao namany moa anao tahaka ny apôstôly ve hifidy an'i Jesosy ho namana manokana? Ka rehefa nofidinao namana manokana Jesosy dia nanaiky ny apôstôly akatoa azy. Eny fa na dia hiafara amin'ny zavatra ratsy indrindra teo amin'ny fiainana azy dia nakany amin'ny tranomaizina dia nitazony hoe Andriamanitra ny tokony akatoavina, Jesosy ny tokony ho tiavina. Dia sitraky Jesosy indrindra antsika rakizy mba handray an'i Jesosy ho namana lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika, ary izany tsy vita fotsiny fa mila fankatoavana. Dia mila mankatoa koa tsika ny teny rehetra izay nianarantsika momba an'i Jesosy. Ka fandrian'i Jesosy dia ho ankizy izay hanana herim-po tahaka an'ireto apôstôly ny ankizy kely rehetra, ka dia hifidy an'i Jesosy ho mpamonjy sy ho tompo manokana ny tenany, satria izy irery ihany anie no afaka hamonjy antsika ka raha ho avy izy dia mba anisany hanana anjara amin'izany famonjena efa natolotry Jesosy izany eny itsika. Dia izay indray ny androany rakizy, ry sabata mahafinaritra be ho anareo dia veloma daholo ho amin'ny manaraka indray. Miaraba ny tanora zandry indray ary. Lesona fahatelo, hiaraka merintsika lohateny sy ny tsy anjery avy hatrany. Lesona fahatelo, mahandry an'Andriamanitra. Tsy anjery. Ary arak'izany, rehefa naharitra tsara i Abrahama dia nandray ny teny fikasana. Hebreo 4:5-10. Mbola mitohy ihany ny resaka mahakasika an'i Abrahama, ary mbola resaka hoe fialana na fandrindrana na fanakanana tsy isehon'ny fifandirana ihany no resaka nandritra n'ity herinandro ity. Teo aloha i Abrahama dia nampiseho tamin'ny fifandraisany tamin'ny Lota mba hanatsarana na mba tsy hisian'ny fifandirana sy ny romoromo. Tamin'ity manaraka ity indray dia nampianarina antsika fa ny fanekentsika ny fandaharan'Andriamanitra sy ny fiandrasantsika ny fitantanan'Andriamanitra dia miaro amin'ny fifandirana. Ny fanohitra tamin'izay nefa no zavatra hita zany naseho tamin'ny tantaran'i Abrahama. Ary indraindray tsika miresaka hoe fa maninona ary zany no lazainao amin'ny Baiboly, nomenantsika ao amin'ny Baiboly zany ao amin'ny tenin'Andriamanitra mba hahafantarantsika fa rehefa tsy mahandry ny fikasan'Andriamanitra isika, tsy mahandry ny teny fikasana dia miteraka korontana sy fifandirana izany. Inona ny zavatra miseho? Nampanantena tokoa Andriamanitra fa hanome zanaka an'i Abrahama sy Sara vadiny. Rehefa naharitra ela le izy, efa antitra zareo, tsy mbola tonga ihany ilay zaza, dia efa nieritreritra aloha i Abrahama hoe
ny ato tokantrano zany reo olona ato amiko reo zany no andova de efa nyteny ndray Andriamanitra tsy andovanao izy fa jereo any ankitany fa ho toy ireo ny taranakao de nanantena indray izy mivady jerena nefa rehefa mbola ela tena ndray an-tanana toejavatra izy nieritreritra izy fa hoe mila ampian'Andriamanitra mifanatanterahana an'ity teny fikasana ity de nanosokevitra Sara hoe ho alainy vady ny mpanompo ny vavy de Iagara izany. Nieritreritra koa i Abrahama fa mety andamina ny olana zay miainana zany ary mety ho vahaolana mety tsy nanontany an'Andriamanitra izy tamin'io fotoana io. Ny zavatra nahagaga i Abrahama na de niara-nonina na de hoe nifanerasera tamin'ireo mpanompo samby zay manana fiainana hoe manana vady maro sy ny mampirafy ohatran'izany tsy nanao an'izany mihitsy izy hatramin'izay na de niara-nonina tamin'io ary fa tamin'ity fotoana ity rehefa tsy nahandry ny teny fikasan'Andriamanitra izy de niekeny ilay sosokevitra tsy nanontany an'Andriamanitra akory izy. Inona ny zava-niseho? Nitondra olana tao an-tokantrano izany. Nitondra korontana ady lava tsy fifanarahana fifanaratsiana korontana tanteraka no nisy tao anatin'ilay tokantrano indrindra moa rehefa tonga tokoa ilay fotoana nampanantenan'Andriamanitra tonga i Isaka de nanjary vomay na teo amin'ilay reny anankiroa Iagara sy Sara na teo amin'ny Ismaël sy Isaka de nisy foana ny korontana. Midika izany fa rehefa tsy manaraka isika rehefa tsy mahandry ny teny fikasana izay omen'Andriamanitra amin'ny fotoanany de mety hitondra korontana eo amin'ny fiainantsika izany. Mety hampisy fifandirana izany. Ary izany ny antony nametrahana io tantara io ao amin'ny tenin'Andriamanitra mba ho lesona ho antsika, mba hahafantarantsika fa ilaina ny mahandry an'Andriamanitra, ilaina ny manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Nomena antsika ary zany ny lesona nandritra ny herinandro hoe miaro antsika amin'ny fifandirana ny fanarahana ny drafitr'Andriamanitra. Mino aho fa nandray fanapahan-kevitra isika ka rehefa miteny indray aman-drenitsika hoe mba mandrasa kely na hoe maharety de fantatritsika ny anton'izay fa mba tsy hitondra loza sy fahasahiranana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. De mirary soa ny tanora zandriny tsirairay avy indray ary. Mandra-pioana. Faly miarahaba ny tanora mantoanto rehetra, miarahaba ihany koa ny zoky sy ny ray aman-dreny rehetra, ny zandry rehetra ihany koa nahatratra izao sabata izao indray isika. Lesona fahatelo no iarahantsika mamerina eto amin'ity anio ity. Lesona fahatelo izay mitondra lohateny hoe miatrika ny fikinan-doha amin'ny zavatra fizarana faharoa. Efa hitantsika tamin'ny herinandro ny fizarana voalohany tamin'ny ity fikinan-doha amin'ny zavatra ity. Ny tsenjery dia hitantsika amin'ny Korinthiana voalohany 5:17-20 andeha iarahantsika mamerina. Fa isaorina ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Raha iverenantsika kely ny amin'ny hoe ahoana moa ny atao hoe miankin-doha amin'ny zavatra. De nisy famariparitana izay nresantsika tamin'ny herinandro izay nahitantsika fa rehefa manomboka ianao hoe mandany fotoana betsaka amin'iny zavatra anankiray iny na hoe manomboka sorisoreny ianao rehefa tsy manao an'iny zavatra iny na koa hoe tokony hanao zavatra hafa ianao kanefa lasa manao an'izany zavatra anankiray izay de efa anisany miankin-doha ianao amin'izay fotoana izay. De nresantsika ihany koa tamin'ny herinandro fa ny fikinan-doha de mangeja ary mamatotra ary manandevo ny olona iray mihitsiny. De ahoana ary ny fomba hiatrehany amin'izay izay no jerentsika amin'ity herinandro ity. De ny anarantsika tao anatin'ny lesona tao fa ny olona tsirairay de ilaina aloha manaiky hoe tena ny ankin-doha tokoa. Hoe ny zavatra izay ataonao ka tena mangejanao le izy ary tsy afa-miala amin'le izy ianao. Raisitsika ohatra ny mpisotro toaka anankiray na hoe ny mpivoaka sigara anankiray sorsy reny izy ireny raha ohatra ka tsy mandray an'ireny zavatra ireny na mety misy zavatra tsy mampahazo aina azy mihitsy de toy izay le izy mila miaiky nefa ny hoe
tena latsaka ao anatin'ilay fikinan-doha tokoa. Mety isan-karazany fikinan-doha hitantsika tamin'ny herinandro, mety hoe ny zava-mahadomelona, mety hoe ny fahita lavitra na ny internet na ny zavatra maro hafa ihany koa. De izao ilainao ny miaiky fa tena miankin-doha tokoa ianao. De ny faharoa de izao ilainao ny manolo tena ho an'Andriamanitra satria amin'ny voagejanao de tsy afaka mamany tenanao amin'izao ianao fa mila olona afaka hamahy ianao. Jesosy irery ihany no afaka hamahanao arak'ilay tsinjerintsika hoe manana fandresentsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. De fantelo de izao hoe tadidio fa tepolo ny fanamasina ny tenanao, tsy anao ny tenanao fa ny fanamasina ka aoka ny sitrapon'Andriamanitra irery no ataonao eo amin'ny tenanao. De samy mandinika ary ny tanora rehetra sao misy zavatra mitarika ny tsirairay ho amin'izany fiankinan-doha zany ka tonga famatorana na fangetsana ho an'ny tsirairay. De maniry indrindra atoloran'Andriamanitra ny tenanao de olona afaka ianao olona manana ny fandresena ao amin'i Jesosy irery ihany. Mirary soa ny tanora mantoanto rehetra ary veloma tompoko. De fa le miaraka amintsika zatovy namana rehetra indray miara-mianatra ny ten'Andriamanitra isika, miaraka mamerina ny fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra ihany koa. Lohateny anankiray ny androm-piainana izy ireo, ny androm-piainana izy ireo. Ity lohateny ity moa zany de miresaka amin'ireo apôstôly, zany hoe ny apôstôly niaraka tamin'i Jesosy ny androm-piainana izy ireo. Eto de metra-panontania sady mba manao ahoana ny androm-piainanao. Fa ity lesona ity zany de ahafahantsika mijery hoe tahaka an'izany ny androm-piainan'ireo apôstôly, ny androm-piainana izy ireo niaraka tamin'i Jesosy. Ary mba manao ahoana kosa ny androm-piainako, ny androm-piainanao. Toy izao no voalaza amin'ny andininy fototra, marika toko fahinina andininy fahatelopolo sy ny faraiky amin'ny telopolo de toy izao voalaza. Ary ny apôstôly niangona teo amin'i Jesosy ka nilaza taminy izay rehetra efa nataony mba amin'izay nampianariny. Ary hoy Jesosy taminy, avy anareo hitokana any an-tany foana ka miala sasatra kelikely. Zay ilay andininy fototra. Eto moa zany dia resaka izay fanaovan'i Jesosy niaraka tamin'ireo apôstôly, ny fomba fiainan'ireo mpianatra ihany koa. Ny tantara moa zany raha ohatra hoe ambara amintsika de ao amin'ilay tanàna kely anankiray antsoina hoe Betsaida, ao no miseho ny tantara. Ary ity toerana hoe Betsaida ity de toeran'ireo mpanarato. Ary fantatsika tsara fa ny asan'ireto apôstôly reto dia manarato. Betsaida zany de tanànan'ireo mpanarato ary de tao no miseho ny tantara, ao no miseho ny tantara ankehitriny. De izao ny voalaza. Niangona teo amin'i Jesosy ny mpianatra de nolazain'i Jesosy azy ireo ny zavatra nataony sy ny zavatra efa nampianariny. Ary hoy Jesosy hoe avy anareo mitokana any an-tany foana ka miala sasatra kelikely. Eto zany tsika de mandray lesona. Voalohany indrindra aloha hoe fa maninona ny any an-tany foana? Natsoiny Jesosy reto mpianatra reto hoe andao any an-tany foana de miala sasatra kelikely. Ilay tany foana resahana eto tsy de hoe désert loatra na hoe tany efitra, fa tany foana zany hoe tany tsy misy mpivarotra, tsy misy olona mifamezivezy be, fa toerana misy bozaka, toerana misy hazo maniry, zay le tany foana resahana, tsisy tsena. Eto de mandray lesona isika. Miala sasatra kelikely, ndao any an-tany foana. Ny fiainantsika zatovo de mila an'izy ity. Ny programantsika de mila an'izy ity. Mila makany an-tany foana isika. Miataka kely, miala amin'ny fiainana andavanandro de miala sasatra kelikely. Manova ny fiainantsika ary manatsara antsika zany. Misy fotoana zany mila mandeha makany an-tany foana isika, tsy misy tsena, tsy misy telefôna, tsy misy jiro. Ilayntsika zany eo amin'ny fiainana, tsy misy mpivarotra. Fa de mipetraka eny amin'ny bozaka eny de mitsotsotra eny ambanin'ny hazo eny ilainy zany. De manentana antsika zatovo aloha anao fampiarana amin'izay fa zay zany le hoe ny androm-piainan'izy ireo. Teo amin'ny androm-piainan'ireo mpianatra zany de nisy an'izany fandaharam-potoana zany. Tsy hoe miasa foana, tsy hoe mianatra foana,
fa misy fotoana koa mba makany an-tany foana miala sasatra kelikely ilayntsika mihitsy ty miala sasatra kelikely any an-tany foana ity de ny zavatra nisy moa zany de rehefa tany an-tany foana ry zareo a de nanaraka tany koa ny olona koa tsy nanaiky fa raha andeha ho any an-tany foana nareo de zay koa andeha ho ny olona de nandeha ny olona ary rehefa tonga tany an-tany foana nona ny olona any an-tany foana nefa tsy nisy mpivarotra de haintsika tsara ny toy ny tantara nanao fahagagana Jesosy mofo dimy sy azan-drano nanaova fahagagana de zay no sakafo nomena ny olona rehetra mihoatra ny 5,000 tany amin'ilay tany foana fa ny fampiarana zay anasanantsika rehetra de zao hoe ilayntsika zatovy ty miala sasatra kely ty miala amin'ny mahazatra misy fotoana hajanony ihany mihitsy ny telefôna misy fotoana hajanony ihany koa ny fianarana esory ny boky sy ny sisa fa makanisa ny an-tany foana eny amin'ny zava-maitso eny ambany ravikazo mila manao an'izantsika satria misy an'izay ilainy ny vatantsika rehefa avantsika de mahita sy mahatsapa ny hatsaran'Andriamanitra de miverina amin'ny fiainana andavanandro izay miverina amin'ny fiainana andavanandro indray toy izay ny fiainan'ireto apôstôly ireto ary tokony ho zany koa fiainantsika ny androm-piainantsika de manasantsika no fanandramana ny amin'izany fa zay zany loha amin'ny ankapobeny raha ohatra hoe anaovantsika fampiarana sy fanandramana ny loha hevitra zay ny anarantsika tamin'iny herinandro noho izany manaova fampiarana sika amboara fandaram-potoana tsy fantatra hoe zany ambanivohitra misy anareo zany de mba makanisa kely any tsy fantatra hoe za mba misy zaridaina sy ny sisa de mba makanisa any fa ilayntsika zany de ajanona mihitsy ny fanao andavanandro fa de eny an-tany foana isika mivavaka ary makafy ny hatsaran'ny natiora ilain'ny zatovy zany de mirasoantsika rehetra ary de manova fanandramana fa toy izay ny fampiarana ny amin'ny lesona zay ny anarantsika mirasosia isaorantsika ireo mpitarika rehetra izay nantanteraka ny famerenana ny lesona indray iteo mialohan'ny dirantsika eo amin'ny leson'ny tanora zokony sy ny lesony lehibe de andeha ho arahantsika indray ny iran'ny groupe Jovany izay mitondra ny lohateny hoe fantatro ny fiainako ety andalovany sedra marobe mila hakivy ny fotoko satria lavitranao ry Jesosy miangavy aminao tolorinivo njititena koity mahita indray lay malaina vaovao de ny fiainana mandrakizay miderany anarany Jehova mankalaza reny asarany laibe fitiavana sitraka izany fitiavana eniry Jesosy dina foinao hoanay manotany ainao sambatra ore manananao upamujikio mandrakiza
situ fatarana kampanotiza tsapanao fa tsy firino anay ilay antony natongiza nefa kosariray fitiavany anao namindrafo taminay efa naseonao ny korofonizay dia jesosy kristy matio anay miderany anarany jehova mankalaza reny atsarany laibe fitiavana akehitriny auriray makasitraka izany fitiavanao eniry jesosy dina foinao foinao hoanay manotany anao sambatra ore manananao upamunjikio mandrakizay upamunjikio mandrakizay upamunjikio mandrakizay miarabany tanora zokiny rehetra indray a ato anatin'ny famerenana ny lesona ny anarana nandritry ny herinandro isika izay nandiniantsika ny loha hevitra hoe iray amin'ireo fanomezam-pahasoavana roa izay nahaliana tokoa nandritry ny herinandro satria niresahana ny amin'ny tokantena sy ny manodidina azy ny andiny fototra dia ny Isaia toko fa 4:10 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9 dia mino izay fa efa nisafidy teny anankiray ianao andininy anankiray ho atao fitadidy ao anatin'izany andininy izay noratany saintsika teo izay dia ny Isaia toko fa 4:10 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9 izay melohan'ny idirantsika ao anatin'ny famerenana nefa dia andao hoe hovakintsika ny apahany ao anatin'io voasoratra ao anatin'izay Isaia toko fa 4:10 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9 izay aminaran'i Jesosy ary eo ka ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehova tsy hanao hoe esorony Jehova tsy ho isan'ny olony tokoa ary eo ka ny ionika tsy hanao hoe indro azo maina fa izao nolazain'i Jehova ny amin'ny onika izay mitandrina ny sabatako sy mifidy izay sitrako ary mitana ny fanekeko dia anaovako fahatsiarovana sy anarana ao an-tranoko sy ao anatin'ny mandako izy izay tsara lavitra noho ny an'ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy dia anarana mandrakizay izay tsy esorina no omeko azy ary ny hafa firenena izay efa manaiky an'i Jehova mba hanompo azy sy ho tsy anarana Jehova mba ho mpanompony dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko dia hoentiko ho any tendrombohitro masina ka hampifaliaka ao an-tranoko fivavahana sy fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa latsadra dia hankasitrahana eo ambony altarako fa ny tranoko ataoko hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra izao no lazain'i Jehova Tompo izay mamory ny Israely voaroka mbola amory ny sasany koa ho eo aminy anampy izay efa voavory ho eo aminy ny manaitra antsika voalohany ao anatin'ity vaky-teny ity dia ilay hoe ionika izay afaka ilazantsika azy dia hoe ireo tokantena manahoana fomba fijerin'ny baiboly satria izay indrindra ilay ny anarantsika tany amin'ny lesona voalohany hoe ny skriptan'ny baiboly no arahantsika dia manahoana ny fomba fijerin'ny baiboly ny amin'ireo izay tokantena rehetra ohatra voalohany no resahana dia Jesosy no tokantena anisan'ny ohatra
nalaina atao anatin'ny lesona nandritry ny herinandro no porofony Jesosy fa mifanohatra amin'ny fijerin'ny fiarahamonina izay tsy de tsara loatra raha izay ny fandinian'ny fiarahamonina ny hoe tokatena kanefa ho an'i Jesosy de afaka nampahomby azy nasehony mihitsy fa mifanohatra amin'izay fomba fijerin'ny fiarahamonina izay mihitsy ny zava-misy izay niainany ny natokatenan'i Jesosy mihitsy ary no fomba tsara indrindra na fa nifandray ety de ety tamin'Andriamanitra. Misy andalan-teny anankiray tao anatin'ny lesona izay mahafinaritra loatra ny resantsika ny hoe mahasarobidy an'izay hoe tokatena izay. Mampanantena fitahiana lehibe lavitra Andriamanitra ho an'ireo rehetra izay tokatena. Porofon'izany ilay vakiteny no resantsika teo hoe omena anarana izy ho tahian'Andriamanitra amin'ny fomba manokana mihitsy ireo rehetra izay ao anatin'izany hoe tokatena izany. Inona ny antony? Satria manokana ny tenany bebe kokoa ho an'Andriamanitra izy ireo. Manana fotoana bebe kokoa izy ifatohana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny ampandrosoana ilay fanjakan'Andriamanitra izay omaniny ho antsika tsirairay avy. Indraindray isika dia manondromolotra ireny olona tokatena ireny nefa mazava ny nambaran'ny lesona hoe manana tombony manokana. Izany akory tsy midika hoe ny manambady dia tsy de tsara na ihany koa hoe ratsy ny tokatena, fa milaza kosa ny lesona hoe manana tombony kokoa ireo tokatena ahafahany mifandray amin'Andriamanitra amin'ny izy tokatena izay. Dia mirary soa ny tanora zokiny rehetra tato anatin'ny famerenana ny lesona ary mametraka ny veloma mandrapitafa aminao indray ho amin'ny heriny tahaka izao. Tonga eo amin'ny famitinana ny lesona fahatelo, lesona ho an'ny lehibe isika ry ava-malala ankehitriny misaotra an'Andriamanitra be dehibe isika noho ny fitahiana antsika tafetra soamantsara indray ao anatin'izao famitinana ny lesona izao fifaliana ao anay miaraka aminao ao anatin'ity fandarana ity. Ndeha aloha angataka ny fanahy masin'Andriamanitra hivavaka isika. Raha ny masina tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao izay no ny fitahianao anay mbola velonaina soamantsara tratran'izao fotoam-pitahiana izao afaka hianatra indray anasongadina ro evi-dehibe ny lesona fahatelo izay ny anaranay. Mangataka ny fananao masina mba hitari-dalana anay ho amin'ny marina rehetra ary hampahery anay ihany koa amin'ny fanaovana ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lesona fahatelo moa zany dia mitondra ny lohateny hoe ny fototry ny tsy fitoniana, ny fototry ny tsy fitoniana. Kanefa alohan'izay dia tsara ny mamerimberina ny lohahevitra lehibe mandritra ny telovolana fahatelo zany dia ilay hoe mitsahatra ao amin'ny Kristy, mitsahatra ao amin'ny Kristy. Midika izany rehefa malala fa ao amin'ny Jesosy Kristy no ahitantsika ny tena fitsaharana marina. Ny lesona fahatelo ny fototry ny tsy fitoniana toko sy andinina tao tadina natao tsy anjery dia ny Jakoba toko fahatelo andininy fa enina amby folo. Jakoba toko fahatelo andininy fa enina amby folo manao hoe fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Averintsika ihany fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Jakoba toko fahatelo andininy fa enina amby folo. Izay tsy amjery izay dia tsy azontsika lalova-potsiny fa efa mampitandrina antsika sady ry ava-malala fa ratsy ny fialonana, ratsy ny fifampiandanindaniana, ny fitsitokotokona fa rehefa misy izany na ao an-tokantrano na eo amin'ny toeram-piasana na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana dia voalaza ny tenin'Andriamanitra mazava fa hiteraka korontana izany ary hiteraka ny asa ratsy samihafa rehetra. Aoka mba tsy ho voafandrika Satana ao anatin'izany fialonana izany izao sy ianao. Ny famitianantsika ny lesona fahatelo dia ho zaraintsika fizarana telo. Ny fizarana voalohany dia ny hoe manao
lohalarana an jesosy manao lohalarana an jesosy misy toko sy andininy anankiray nambaran'i kristy araky ny matio toko 10 dia ny andininy fa 4:telopolo ka atraminy andininy fa 5:telopolo matio toko 10 andininy fa 4:telopolo atraminy andininy fa 5:telopolo hoy jesosy ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany tsy tonga hitondra fiadanana fa sabatra fa tonga hampifandrafy olona amin'ny ray ary ny zanakavavy amin'ny reniny ary ny vonantovavy amin'ny ravozany vavy ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony izay tiany ray na ny reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy ary izay tiany zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy izay mamonjy ny ainy no amery azy ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia hahazo azy rehefa malala mila fitandremana tsara ny fahazahoantsika ny tenin'ny Kristy io satria nahoana moa ilay Kristy Andriamanitra fitiavana sy fiadanana izy indray no hitondra sabatra ho antsika izy indray nitondra fampirafesana ho antsika tsy ariava malala fa zay tiany Kristy atongavana amin'ny toko sy andininy novakitsika io dia izao ny amin'ny tokony hanaovantsika ho lohalahirana an' Jesosy manoloana ny zavatra hafa rehetra rehefa misy olona anankiray misafidy ny anaraka ny Kristy misafidy ny hanao ny sitrapony Kristy araka ny teniny dia mety manjary hiteraka fankahalan'ny fianakaviana izany mety manjary hiteraka faninjehan'ny olona zay hakaiky azy izany ka hitondra fikorontanana lay safidy tsara nataon'le olona izany mitarika ny fankahalan'ny hafa dia mitarika fikorontanana ho an'ny fianakaviana tsy Kristy akory no manakorotana ny ankonana sy ny fianakaviana fa lay safidy tsara nataon'ny olona nandranitra kosa ny hevidratsy ny satana hiteraka an'izany fifampirafesana eo amin'ny fianakaviana izany ka raha fitinina dia izao aoka tsy hisy olona hafa na zavatra hafa apetrakitsika eo amin'ny toeran'Andriamanitra na eo amin'ny toeran' Jesosy Kristy aoka ho Kristy no lohalarana zay ny fizarana voalohany ny fizarana faharoa ny am'ireo fototry ny tsy fitoniana zay moa lohateny lesontsika lesona fahatelo io fototry ny tsy fitoniana ny fototry ny tsy fitoniana raha ny lesona zany jerentsika misy zavatra maromaro izy ireo ohatra hoe ny fitiavan-tena ny fiheverantena ho zavatra ny ampopo ny fiatsaram-belatsia no resahany lesontsika avokoa zany fa reo mpianatra Kristy ireo zay tena nahadodina an'izy ireo rehefa niaraka tamin'ny Kristy nandritra ny fotoana maromaro izy ireo Kristy nampianatra an'izy ireo nanofana an'izy ireo nampahery an'izy ireo nivavaka ao an'izy ireo kanefa tao am-pony ny mpianatra ny amin'izay hoe iza no lehibe amin'izy ireo iza no lehibe amin'izy ireo tao ihany koa zay mety ho fiheverantena ho zavatra tao anatiny zany rehetrarehetra izany eo no hakatsika ny lesona lehibe ao anatiny ty fizarana faharoa ity mety ho veritsika ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fiainana mandrakizay rehefa ao anatitsika izay fiheverantena ho zavatra izay tsy manana fanetretena mitady fahefana sy voninahitra raha izany no entsika miaina eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia ho veritsika ny fiainana mandrakizay
aoka ao amintsika ilay toe-tsain'ny Kristy zay hitantsika zany nandritra ny lesona zay ny anarantsika araky ny tenin'Andriamanitra araky ny Filipiana toko 4:15 ka hatramin'ny 15 le toe-tsay mpanetretena tao amin'i Kristy mba ho ao amintsika tsiraray avy rehefa ao amintsika ny fo madeo ny fanetretena ny fivavahana tsy miatsara velatsia ntsona hoe fivavahana miatsara velatsia matsy raha ny lesona ny jerena de zao hafa ny zavatra tenenin'ny vavantsika sy toritsika nefa hafa ny ataontsika ny hafa mitadiavintsika hiainana izy fa tsika tsy te hiaina amin'le izy lasa mitoraka fatafitoina mitondra fatafitoina ny fitoriana ny filazantsara izany fa rehefa manombo an'Andriamanitra ao anatin'ny fanetretena ny fitiavana ary tsy ao anatin'ny fiatsaram-belatsia isika de anana fitoniana ny fizarana fahatelo farany de le hoe ny fototry ny fitoniana ny fototry ny fitoniana izy moa ny fototry ny fitoniana Jesosy ny fototry ny fitoniana araky ny lohevitry ny lesontsika nandritra zao 3 volana fahatelo izao nahoy sika no miteny hoe Jesosy ny fototry ny fitoniana satria Kristy dia niteny ity teny ity teny mampahery zany hitantsika tao amin'ny lesona fahatelo de ny Jaona 4:12 ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy fahatelo Jaona 4:12 andininy 1 ka hatramin'ny andininy 1 azafady Jaona nambaran'i Kristy aza malahelo ny fonareo minoana Andriamanitra ary minoa koa ao an-trano raiky misy toerana maro raha tsy zany de efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo de ho avy indraiky andray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako hoy Tomasy taminy tompoko tsy fantatra izay alehanao ka hataonay ahoana ny fahafantatra ny lalana hoy Jesosy taminy izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako ny lesontsika dia nahitana zao fehezanteny izao ao am' Jesosy mandrakariva no ahafahana mandresy ny tsy fananam-pitsaharana izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ny zava-dehibe zany de ity eo anatrehan'ny ady atrehantsika amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny rotorotom-piainantsika eo amin'ny ady ara-panahy fanatrehantsika amin'ny satana ny zava-dehibe de ny fanatonatsika n'Andriamanitra amin'ny fahalemetsika ao anatin'izay mety ho tsy fahombiazantsika ao anatin'izay mety ho fahalavontsika ao aminy no misy ny fitoniana marina fa izy no mamela heloka izy no mampionina izy no mampahery ary raha ny marina aza de izy no mampanantena ilay fiainana tsara tarefeno fiadanana tsy misy ohatran'izany Andriamanitra ny hitantsika sy ampahery atsika mba hananantsika fitoniana ao am' Jesosy Kristy ndeha hiaraka hivavaka isika raha ny masina tsara zay ny an-danitra misaotranao zahay no ny lesona zay nomenao anay nandritra ny herinandro ampio izay mba hitoetra mandrakariva eo aminao fa eo aminao no misy ny fitsarana marina esory ao anatinay ireo fototry ny tsy fitoniana rehetra ny fiavonavonana ny fiheverantena ho zavatra ny ampo ny fiatsaram-belatsia ny fialonana aoka hiala ao anatinay ireny fa omeo anay ny fo vaovao saina vaovao ny fitiavan'ny Kristy sy ny fanetretenany mba ho aminay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen tonga eo amin'ny fotoana zay anangonana ny fanatitry ny sekoly sabata isika manasantsika tsiraray avy hanatitra izany amin'ny finoana ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra saotra an'Andriamanitra isika no ireo fitahiana izay nomeny atsika
ahafahantsika manome voninahitra ny anarany ary ahafahantsika ihany koa manoana ny asany de hivavaka isika ny amin'ny fanatitra. Raha ny masina tsara zay ny an-danitro misaotranao zay noho ny amin'ny fitahiana rehetra zay nomenao anay koa ankehitriny izahay dia mandrotsaka izany mba ho fampandrosoana ny asanao eto amin'izao tontolo izao ary miaraka amin'izany tsy ny vola mankarena ihany no atolotray fa ny tenana ihany koa raisite feo izay mba ho fitaovana mahomby eo amin'ny fanaovana ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. De zay no fandaharantsika tao anatin'izao fotoana sekoly sabata zao mankasitraka anao zay no ny amfatokinao niaraka tamin'ny fandarana hatramin'ny farany de samy hotain'Andriamanitra velomatoa. Arabaina natratra ny sabata androany isika de iresaka sakafo anankiray de ny ravitoto. Mino fa betsaka aminareo ty ravitoto, sa tsy zany? Ravitoto de sakafo malagasy. Tsotra kanefa be otrikaina. Rehefa nanao fikarohana ny manam-pahaizana de nampitahaina ny otrikaina misy eo anatin'ny ravitoto sy ny sakafo hafa. De nagaga fa tena betsaka lavitra ny otrikaina hita ao anatin'ny ravitoto mihoatra noho ny sakafo hafa. Ilaza ohatra vitsivitsy aminareo fotsiny izahay ao anatin'ity fanazavana ity. Ohatra zao ny protéine. Voalaza matetika fa ny sakafo be protéine indrindra de ny voamaina toy ny tsaramaso ary indrindra fa ny soja. Izao anefa amin'ny fatra mitovy de 4 grama ny protéine ao anaty tsaramaso fa 7 grama kosa ny protéine ao amin'ny ravitoto. Tena sakafo ilaina ity ravitoto ity. Voalaza ny fikarohana fa afaka mifaninana tsara amin'ny soja mihitsy aza ny ravitoto raha resaka protéine. Tsy izay ihany fa betsaka ireo otrikaina hafa izay hita ao anatin'ity ravitoto ity. Ohatra amin'izany ihany koa ny vitamine C. Tena notahiana isika fa manana sakafo izay be otrikaina eto Madagasikara. Ankoatran'izay de misy alaitsina hoe beta carotène ny ravitoto. Kely ny kaloria ao anatiny sady tsy mahabetsaka tavy. Izy ity ihany koa de mahabe ronono rehefa ho an'ny olona izay mampinono. Manahoana ny fomba fihinana azy? Tsy ampianarina an'izany isika malagasy fa tena haitsika ny mikarakara azy ity. Afaka hoantsika toy ny mazatra ilay izy afaka maina ihany koa ilay izy mba aharitra mandritra ny fotoana ela ka na de tsy mahita aza isika amin'ny toerana izay ipetrahantsika de afaka mihinana foana avy amin'izany. Azontsika atao ihany koa ny manafangaro azy amin'ny zavatra hafa. Anisan'ny tena mampatsiro ny ravitoto zao ohatra raha ohatra ka afangaro aubergine ilay izy na afangaro zavatra hafa ihany koa. Manao fanandramana de vitanao ny zay karazana sakafo tena mety aminao. Ny fomba fandrahoana ravitoto tena mety aminao. Saotra an'Andriamanitra isika fa eto de mbola omeny atsika ihany izay tokony ho atsika eto Madagasikara. Tsy ireo ihany ny sakafo be otrikaina fa zavatra tsotra no tiana ambara amintsika, na goavy, na ravitoto, na ananambo, na inona de manana sakafo be otrikaina isika eto Madagasikara ary azontsika atao tsara ny mihinana sakafo ara-pahasalamana ho voninahitr'Andriamanitra. Itayanao anie ny tompo ka hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanao ny fanazavana izay nomeny.